faly ny fo, faly ny saina, ravoravo, miramirana, miarabanao any amin'ny toerana rehetra misy anao any. Ary mankasitraka anao manaraka izao fandarana ataontsika izao. Mamonjy laharana indray ny lohahevitra androany, mamonjy laharana. Salamo 7:2 Salamo 7:2 manao hoe ahita izany mpandefitra ka ho faly, aoko ho velona ny fonareo ry mpitady an'Andriamanitra. Misy torohevitra maromaro reto izay ampitaina amintsika. Tombontsoa lehibe ho antsika ary ny miara-mifaly amin'Andriamanitra amin'ny fahalalana ny sitrapon'Andriamanitra. Aoka ny fitiavan'Andriamanitra hanenika ny fontsika, hanenika ny saintsika. Tandremo sao dia reraka loatra ianao, tandremana zany, miasa mianara, fa tandremo sao reraka loatra. Ny olona reraka manko dia tsy afaka mandray ny hafatra intsony ny sainy, fa dia very ka zay zavatra manaitaitra sy zavatra mora raisina, eny fa na dia diso aza, zay no raisin'izy ireo. Fahatelo manaova mandrakariva fijoroana vavolombelona, manandratra an'Andriamanitra. Faefatra ampalala viron'ny masonao ny aizina vokatry ny faharatsiana eto amin'izao tontolo izao, ary aza mora kivy ianao. Banjino Jesosy ilay mpitarika antsika, satria izy no anorantsika ny tenantsika. Aoka ho hita taratra fa mitoetra ao am-ponao Jesosy Kristy, amin'ny alalan'ny fiteninao, amin'ny alalan'ny fomba amam-panao, dia atao fantatra fa manana an' Jesosy ianao. Ny olona manana an' Jesosy dia manana fifaliana. Ny olona manana an' Jesosy dia mahalala ny lalana tokony izorany. Mahatsara antsika, mahasoa ny misaintsain'andro aman'alina ny zavatra mitranga eto ambonin'ny tany. Eny fa na dia meratsy aza, mahasoa ny ahafantarana an'izany. Mahatsara antsika, mba hahafahantsika mahafantatra hoe aiza ho aiza eo amin'ny tantara no misy antsika ankehitriny. Tsy misy fotoana tokony ho ariana mihitsy amin'izao vanim-potoana iainantsika izao. Ilaina amin'izao toerana misy antsika, andro misy antsika izao, ny fahatakarana ny zavatra misy manodidina antsika sy manodidina manerana an'izao tontolo izao. Itsika zany dia olona tokony mahafanta-javatra, tsy tokony olona tsy mahalala ny zava-misy manerana an'izao tontolo izao. Ka izao miantso antsika izay vonina ho tarihin'ny fanan'Andriamanitra mba hanao fanavaozana lehibe, fanavaozana eo amin'ny ara-panahy, fanavaozana eo amin'ny ara-tsaina, fanavaozana eo amin'ny lafim-piainana rehetra. Miantso antsika ary dia mamonjy laharana. Laharana inona no tokony vonjena? Laharan'ireo izay miandany amin'Andriamanitra. Misy torohevitra maromaro iaho teny resahana tamintsika. Fantarina ny toe-javatra misy antsika, vanim-potoana iainantsika, ny tsy maintsy ataontsika, ny fanapahan-kevitra tsy maintsy ho raisitsika. Mandresa fanapahan-kevitra dia mamonjy laharana. Laharana iza no raisinao? Laharana miaraka amin'i Jesosy Kristy. Ry miaramila, mandro izao, Kristy kapiteny, mialohanao, vonjeo ny laharany miaramila ny Kristy, satria mitady an'Andriamanitra isika. Vonao amin'izany ve ianao? Tapa-kevitra amin'izany ve ianao? Raiso ny laharana ary, andao hiaraka hifampitantana, hiandany amin'i Kristy mandrakariva. Dia hiaraka hivavaka isika. Reto mitsara ny an-danitro misaotra anao izay no ny fitiavanao sy ny famondramponao. Mankasitraka anao satria tena mitari-dalana anay ianao, mampahery anay, manoro anay ny zavatra tokony atao, ary mampahafantatra anay ny sitraponao. Ny vanim-potoana iainanay ankehitriny dia faran'izay ratsy, kanefa tombontsoa anay ny mahalala an'izany mba hahafanay miandany aminao. Ny fonina Tompo anoro ao atsirambina vita tamin'ny lasa, ary androany manavao ny fanoloran-tena hiaraka aminao. Handray ny laharany miaramilanao, ka hizotra miaraka amin'ireo voavonjy rehetra, handray ny baiko sy ny toromarika avy any aminao. Tanterao izany eo ny fiainanay tsiraray avy amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Amen.